Social indray kosa ny centre bienfaisance Dakady Vorobe izay mitaiza zaza sahirana indray no nahazo fanampina avy amin'ny solombavam-bahoaka voafito tao anatin'ny communauté Renivohitra boriboritany fadimy Andriamatoa Naivy Raoldina. Ny centre de bienfaisance Dakady Voro dia miasa mitaiza zaza sahirana 200 ary zaza kambody 750. Mahatsiaro sahirana nefa ity centre ity amin'izao fotoana izao. Noho izay indrindra dia tonga teny toerana ny solombavam-bahoaka Naivy Raoldina tonga nitondra fanampiana azy ireo ny alakamisy teo. Mijanona any zany boriboritany fadimy fa rehefa misy atobina mpanoasa soa tahaka izao mezaka dia mezaka izay ka raha manao trano izao daholo ny député raiky amin'ny 50 dia mino angamba fa tsy mila mpamatsy vola tsika. Raha nambaran'ity solombavam-bahoaka ity dia maro tamin'ny ray aman-dreny ny diso fanantenana tamin'ny fidirana amin'ny mpianatra teo amin'ny hoe mamaimaim-pona amin'ny fampidirana mpianatra. Noho izay no antony anaovany asa sosialy toy izao. Fantatsika tsara moa izao vao anaty fidirana mpianatra ary ny fahafisainka azy ao anatin'ny mapaka dia tsy mijanona trany mijery. Izay moa zany nanaovanay ny asa sosialy indrindra fa mare fontsika hoe midimpotsiny ny ary nefa rehefa jerena mandoa vola ihany le ray aman-dreny. Nandritra ny fandalovan'ny tena toerana dia nisy ny fitsidihana toerana rehetra izay hitaizaina ireo ankizy sahirana.